Vaovao ny taona dia manana tombana manana vina makasika ny mety toetra rahapirenena amin'ity taona vaovao ity andreo matogy Maxime Ralaiseno avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana andao raha tsikary izay fa niokevitra izay. Jerena amin'ny ankapobeny angambany hoe ny mahakasika ny rahapirenena ireo taona mety ampivoaka Madagasikara ao anatin'ny crise na mety mbola ihany koa hampitsoka antsika ao anatin'izao crise izao raha tsy misy ny fitoniana ara-politika eto an-tany sy ny firenena. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra amin'ny mpanao politika satria volazako mbenimbeny hoe ny fitantanana ara-politika no mamaha ny olana ara-tsosialy sy ara-ekonomika. Noho izany zany dia tena miankina be lehibe amin'ny fihetsika sy fitondran-tena ny mpanao politika no ahafahana mamasy mivoaka amin'ny crise. Noho izany zany fantatritsika nisy mpifanandrina teto andrasantsika ny fanatanterahana ny sorodalana amin'izao tsika miteny izao aloha lasa ihany 24 ao fantatritsika hoe dia tena mbola misy ny gadra politika ary dia mbola tratran'ny fahefa-taona ny sasany, tratran'ny fahatelo taona ary tratran'ny faharoa taona ny sasany mbola tany am-ponja no niatrika ny famaranana ny 24 sy ny 24. Ny fandriny zany misy ireo dingana izay efa nataony ny FFKM ary ny sorodalana dia tsy misakana velively zany. Sorodalana dia mamaritra ny andiny voalohany amin'ny hoe ny fampirisihana ny fanohizany ny malagasy amin'ny malagasy ny fifampiresahana mba ahafahana mivoaka amin'ny crise. Ka raha misy zany ny fampitsoana izay nataon'ny FFKM efa natomboka dia tohanana zany mba ahafahantsika tena mivoaka marina amin'izao crise izao. Misy ny fisalasalany ny mpifanandrina ary anisan'izany ny kabary nataony Andriamatoa Rajoelina izay filohan'ny tetezamity raha mitantana tamin'ny faran'ny taona lasa teo. Raha jerena ny kabary amin'ny ankapobeny dia hita hoe saika niopana kokoa ary mbola mametraka ny amin'ny hoe tetezamita mavita zavatra ny tetezamita ny tantanana nandritra n'izay telo taona izay. Tsy izay nefa raha ny zava-misy satria ny zavatra takiany voaka malagasy dia ny ivoahana sy iverenantsika amin'ny ara-dalàna ny ivoahantsika amin'izao crise izao.